Mahery tokoa ny asandalo any amin'ny tapany atsimo nosy ny tanàna anankiroa dia ny tanànana Andrandambo sy ao Ambatombaky ao samy ao anatin'ny distriktina Amboasary Atsimo no niaran'ny fanafiana Mahery raha ny omaly no cité ny vonolona Aitrano io no isan'ny nisongadina tao anatin'izany fanafian Jiolahy izany araka ny resadresaka ny tamin'ny komandany vondrotobo miparitry ny Gendarmerie Pirenena any amin'ny faritra Nosy. Tsara ho marina fa nisy tokoatran'le fanafiana dahalo omaly tao amin'ny tanàna ny Andrandambo omaly ariva io dia nandritran'izay dahalo 20 no nanafika tao ary nisy fokon'olona anankidimy zany aloha namoniny ainy ny anankiroa may dia ny telo zany maty noho n'izay ataontsika hoe fanafian-dahalo zay ary niezaky nanohitra ihany ny fokon'olona fa be noho ny vitsy dia tamin'ny maraina zany nahazo tatitra ny tenako commandant groupement ny Anosy fa misy an'izay toedraraha mafana zay ao amin'io fokotany Andrandambo io marina moa zany fa ny fiaraha-miasanay tamin'ny lehibe ny faritry ny Anosy dia nahazo zay logistique nahafana nametraka ny atao hoe groupe d'intervention contre dahalo izy io zany nasinay karazana force de frappe nalefa tany Tsivory mba hanampy an'le gendarme zay miasa any zay tena tsy ampy nisany dia tao anatin'ny groupement sy ny compagnie zany nangalanay dia 5 laza reo ary 4 anankiroa nanatra anazy ihany dia officier commandant de compagnie zany no en tête ny mission zareo zany araka ny resafo zay zany manao interception de vol de bœuf dia faritry ny Betroka Soanala Mahabo dia ny avaty Androy dia manampy any koa zany le gendarme ao amin'ny distrikiny Amboasary Atsimo dia tamin'ny maraina zany rehefa nahazo an'le vaovao dia tsy maintsy nalefa fanapa-kevitra moa nalefa zany ny gendarme 5 tany Andrandambo tamin'ny fito reo niala tao tamin'ny folo sasany zareo tonga tany Andrandambo dia mbola mahatratra an'le dahalo izay nitsofoka tamin'ny toeran'ny Andrandambo io rehefa tonga gendarme reo dia namaly ny dahalo dia raikitra fampitifirana voateritry nampiasa zay le atao hoe fusil lance roquette satria io zany mba afaka manao karazana hoe dégâts un peu important zany dia rehefa raikitra le fandonana dahalo 10 no maty ary ny fokon'olona le 5 omaly io ihany zay zany tiako marina kely satria ny vaovao zay niainga tamin'ny maraina avy tany an-toerana dia hoe misy fokon'olona 90 no maty fa dia atreto zany raha ny vaovao nampitainy ny commandant de compagnie tamin'ny 1 ora sasany ariva teo dia tsy nisy ny fahitana fatin'olona 90 fa ny olona anankidimy izay voatifitry ny dahalo maty zany no constaté ao ary ny trano 520 tafo may ny fiangonana zany no ohatrany hoe mbola tafitsanganao aloha dia nandefa renfort koa zany zay ariva teo avatay Amboasary misy eo amin'ny 5 raha total zany dia misy miaramila anakivalo any dia gendarme 12 ao amin'ny io toerana io ary efa niala moa zany reo mpitandro filaminareo zay voatery tsy maintsy ny sécuriser sady ny protéger le vahoaka tsy manan-kialofana dia aty amin'ny toerana atao hoe ankazoaba fokotany io amintsika amin'ny teny zao zany ao zareo aloha ary tsy manan-kialofana mbola sakafo zany mbola sura fa mbola tsy dia misy ny zavatra atorana zany angambany dia mandra-parainy andro tsy fantatra mety hiverina le dahalo na tsy hiverina fa raha finonay aloha rehefa raikitra le fampitifirana tamany dia nitsoaka le dahalo reo mbola tsy dia nahazahoana vaovao hoe nahazo omby sa tsy nahazo aomby aloha fa ohatra tsy dia mbola nisy omby very fa zay karazana fifandonana zay zany mahery vaika dia fokon'olona sy le dahalo reto nisy omaly dia ny fahatongavan'ny gendarme tamarina zany mba nahafahana ny mettre législation zay tsara ho marina fa mbola voafehy aloha hatramin'ny androany ary rapitso dia mbola ho avy ihany koa zany ny fanampin'ny élément zay hampitoy ny zay fahandriam-pahalemana any amin'ny faritra mafana iny